Dia manohy amin'ny antom-bavaka manaraka isika. Itokiana dia nangataka vavaka. Matoa izy mangataka vavaka dia fantany fa Andriamanitra mpamaly vavaka, ary fantany fa mila miankina amin'ny herin'Andriamanitra izy sy ny fiainany. Ka dia isaorantsika izy, isaorantsika Andriamanitra, dahorantsika mba iray fo indray hivavaka ho an'ny itokiana. Manana antom-bavaka anankiroa izay tiana ho tsindriana manokana izy. Avy nividy tany zareo ary efa tokony nandrasana hivoaka ny taratasin'ny tany. Ny titran'ny tany dia hatreto aloha izany mbola tsy mivoaka. Milaza ny tompony andraikitra fa hoe hivoaka ny amin'ny zoma zao. Dia mba hoentsika mivavaka raha sitrapon'Andriamanitra mba tena ho zava-misy tokoa izay ny datin'ny zoma ho avy izao zay. Ny antom-bavaka itokiana anankiray faharoa dia eo amin'ny asa mandraraha fidiram-bola zany. Maniry izy raha mba hanana asa mahaleo-tena izy manokana ny tompon'ilay asa. Andao iray fo hiara hivavaka ho an'ny itokiana isika. Andriamanitra rainay, mpiaino vavaka any an-danitro, manao izao vavaka izao indray izahay, satria misy ity namana ity itokiana izay maniry ny hidiranao an-tsehatra manokana eo amin'ny fiainany. Ianao ilay Andriamanitra mandahatra ny andro sy ny fotoana, nomenao tany izy ireo, afaka nividy an'izany tany izany noho ny fahafahamanao avy aminao. Ny taratasin'ny tany anefa mbola tsy azo ny titra, dia maniry izy Andriamanitra raha mba hitohy mandrakariva ny fitahiana ho azy amin'ny alalan'izany tany izany. Amin'ny zoma zao no fotoana izay antenaina araka ny voalazan'ny mpiandraikitra mba hivoahan'ny titran'ny tany. Raha sitraka ao Andriamanitra dia mba ho tanteraka soamantsara izany. Izahay tsy mandidy anao Andriamanitray. Izahay dia manaiky ny fandaminanao satria ianao no endro noho izahay. Kanefa ny fanarianay dia borahanay eo anatrehanao. Maniry manokana itokiana raha mba hivoaka izany titra ny tany izany, ary ampio izy mba hifikitra aminao mandrakariva na inona zavatra miseho, indrindra fa raha ho valianao izao vavaka izao dia ho tena mba ho faratampony mihitsy anie ny fanoloran-tenany itokiana ny amin'ny fanomponanao sy anaraka ny toromarika rehetra izay omenao azy amin'ny alalan'ny soratra masina. Maniry ihany koa izy Andriamanitra, ankoatra n'ireo fitahiana rehetra efa nomenao azy, ianao moa dia manana fahasoavana, manana ambiampy, fahasoavana, nampy fahasoavana. Fanariana itokiana raha mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fomba manokana ny asa mandrarahany, dia mba hanana asa mahaleo-tena anazy manokana izy, ary mba misy fidiram-bola ampy amin'izay tokony ilana azy izany asa izany. Andriamanitra, zanakao izahay, zanakao izy. Raha sitrakao, raha fantatrao fa mahasoa azy, ianao anie hanatanteraka izany valim-bavaka izany. Ary mivavaka manokana eto ho an'ny itokiana, Andriamanitra, nanao izany fangataham-bavaka izany izy satria maniry ny ahitanao, ahita ny fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainany. Ka dia iriko Andriamanitra raha mba ho tahianao amin'ny fomba manokana ny fiainam-panahiny, ny fifandraisany aminao, mba tena hanana fiainam-bavaka izy, ho tafakambana tanteraka amin'ny Kristy ilay tena voaloboka, ary mba hameno azy amin'ny fotoana rehetra ny fanahinao masina, ka dia mba hitarika ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisiny eo amin'ny fiainana, satria izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ka mba ho tena zanakao tokoa ny itokiana amin'ny andro sisa rehetra izay mbola hiainany. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.